faratsy ny lalana zany mampitoy an'ny Fort Dauphin sy Mandromondromotra dia nanetsika anay zany ramatoa ben'ny tanàna ny Ampasinampoana apahafantatra ny zava-misy dia nandray andraikitra zay namory mpiara-miombonantoka maromaro tao ny ben'ny tanàna ny Ampasinampoana Mandromondromotra miaraka amin'ireo solotenan'ny mpitatitra, solotenan'ny mpandraharaha, ny ARM, ny eo amin'ny solotenan'ny vondrona Europeanina aty Fort Dauphin dia nanapa-kevitra zany rehetra fa mandra-piandry ny fanombohan'ny tena fanamboarana ny lalana satria ho amboarina dans le cadre ny 10e fed moa zany io ny lalana mampitoy an'ny Fort Dauphin sy Bakika dia samby nanome ny anjara birikiny avy mba hanaovana asa fanamboarana vonjimaika dia efa nanomboka tamin'ny faraparan'ny herinandro teo moa zany ny fanetsehana izay mitoy androany satria tandroany zany nivoaka ny engin zany avy amin'ny QMM ny Nivelezy dia nanao fitsidiana zany zahay taty fotony niaraka amin'ny ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa izay sorako eto koa dia hita tokoa zany fa raha ny ato amin'ny commune rurale ny Ampasinampoana dia voaentana tokoa ny vahoaka zany satria efa 100 latsaka kely angamba ny isan'ny olona izay miasa lalana zany manao an'izay fanamboarana vonjimaika zay ary io zany tena asa maimaipoana zany an-tsitrapo. Ary ny tombontsoa azon'ny commune amin'ny fahavitana izy io? Voalohany indrindra angamba ny tombontsoa azon'ny commune amin'izy io zany dia mba mivoaka zany ny vokatra avy aty aminay atyky satria raha hitantsika an'io zany aty misy vokatra voankazo maro, misy balazo zao hiakatra ny letsia amiva ny voany aty sahiran'olo zany indesana an'izay any farady fahiny ary ohatran'izay koa mividy vary ireo aroso amin'ny sarety tena lafo be zany ny raha ary indrindra ny tena zava-dehibe dia ny resaka hôpitaly alohan'ny hôpitaly io zany tena misy lalana tena farany ratsy ka raha sagnatria hoe misy tsy maintsy hitadiavany tomobila miandro arivana ohatran'izay dia efa maty avao zany marary amin'ny aratsian'ny lalana zay zany tombontsoan'ny commune amin'ny fahavitany lalana io. Faharoa manarakaraka an'izay fandraisana anjaran'ny fokon'olo hitantsika angamba izy teo regny fa tena hoe tsy misy volana aloha fa rehefa nentanina zany ny fokon'olo hoe amboatra ny lalana satria hisy tombontsoany ho an'izy ireo kiraidraiky zany amin'ny fahavitany zay araka an'izay fivoan'ny vokatra izay dia tsy naraisiky zany fa tonga nandray ny anjara birikiny aby mivatany dehilahy izay afaka eo amin'ny 700 eo zany ny totalin'ny zareo zany amin'izao. Noho n'izy hoe asa maimaipoana tsy misy vola zany dia mba niezaka zany zahay hoe raha miasa maraina dia tsy miasa folakandro dia raha miasa dia misy manao report raha pitson'iny koa dia afaka pitso koa vao mandray koa fa nitibitimby ohatran'izay zany ry zareo fa tsy natao hoe misesy satria tsy maintsy mbo hitadia ny sakafony koa tsy maintsy mbo hanao ny asa mandrarano andavanandro koa zany ry zareo tapakandro avao zany ny asany zany agnatin'ny andro raiky. Tiako averinao ilay nizaraina groupe zao ry zareo dia 4 kilometra io lalana io dia zaraina groupe firy ry zareo tamin'ilay eo amin'ny hatramin'ny farany zany eo amin'ny 13 kilometra zany io lalana io fa ny tena misy raty zany eo amin'ny 7 kilometra miaran'ny Fort Dauphin zany dia nizanara groupe eo amin'ny 10 eo zany reo dia 20 miasa maraina 20 miasa folakandro ohatran'izay zany isaky misy an'ilay trasy tena ratsy zany dia ohatran'izay koa zany micharge fasika koa zany 20 manao maraina dia mahavita koa voyage anankiroa izy dia mijanona dia miditra koa ny 20 faharoa koa zany fa ny fasika zany mandeha par camion arakaraka ny hamarin'ny camion raha ohatra hoe anankiray ny camion dia 20 avao ry zareo miasa zany 20 maraina mahavita 2 camion dia 2 camion koa folakandro koa fa raha ohatra hoe 2 ny camion teo dia lasa zato zany ry zareo satria tsy maintsy mahavita efatry voyage zany agnatin'ny andro raiky fa raha kely zany. Zay nefa vonona hanatsara an'ity tena ny vonona izy zany amin'ny herim-batanay hanasoa ny arabe ty ka satria hôpitaly magnatao na tia simba dia mijaly ny marary dia sorana betsaka ny madame le maire nanentana vahoaka
dia nagnampy koa nareo chef de région koa niara-naomby ka nifandindiniky eo ambony latabatra boribory fa nareo dia tapa-kevitsy agny hoe aleo hatomboko sika gn'asa fa gn'entreprise mbola ho tara fa atasika asa vonjimaiky ampanasoavana haika aloha. Tapaky tagny ny dindika ambony latabatry boribory dia napita madame le maire taminay vahoakany dia niteny zahay vonona izahay hanomeny herim-batanay dia fisaorana anareo nagnaraka aminay koa nivonona gny zaza nagnaraka koa ny raha aman-drenibe koa nagnampy nagnome dité nagnome fitaova fiasana misaotra betsaka anareo fa vonona zay hiasa ary hanatsara an'ity. Mora ve filasitra no misaotra anareo fitondram-panjakana dia misaotra besaky chef de région ny mahatonga ny toloto mizara par groupe mbola hiditra avaratra nareo misy 360 personnes avaratra misarge ny fasiky ty nefa avy eo dia mbola misy équipako avao koa na alefagny vao vetikitio enipo agnagny matoky to vatan-dehilahy to tonga dia ny fiaraha-mientany ny be ny tanàna zay sy ny vahoaka ary ny firesakina ny ampasinam-poana dia mipetraky rehefa misy asa raiky hatao voazakana hoe hanao sika sy zay zany sy mitatambiny fa hoe na ny bisinay aza zao sy mandeako na ny tena agnamboarana mahameka ny agnamboarana ty lala ty ny lala mahavy vokatrio sy mizoso vokatrio raha sy vita ny lala dikan'izay zany na anao lara-pahamiana zay to magnamboatra anazy angamba misimisy avao zay eto fa satria mizara par groupe moa zio hafako ny volakandro ko misaotra besaka anareo ny nidy nizery hoe miasa vatany ve zao vahoaka ampasinam-poana zao sa sy miasa zahay ry tompoko dia miasa ny raha akignina amin'ny vahoaka ny ampasinam-poana dia akignina amin-draha zay fa dia tena manao sy mba manao eny avao dia misoaky fa manao eny io mahavita asa. Misaotra besaka anareo dia nagagainy amin'ity machanto ry tompoko anareo dia zafady fa lehibe ny anareo mizery enay aty sy hoe sy vahoaka madiniky zay fa dia vahoaka be 20 raha sy vahoaka madiniky fa vahoaka be 20 avao koa. Misaotra besaka anareo.